mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Faly miarahaba antsika revako malala tratra ity zoma fatelo ny volana febroary ity. Ny mofinaina voalahatra ho antsika anio dia ny boky oabolana toko fahafito. Oabolana toko fahafito ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Oabolana toko fahafito andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahadimy. Anaran'i Jesoa. Anaka tandremo ny teniko ary reketo ao aminao ny didiko. Tandremo ny didiko dia ho velona ianao ary tandremo toy ny anak'Andriamaso ny lalako. Afezo eo amin'ny ratsan-tananao izy, soraty eo amin'ny foana tahaka ny amin'ny vato fisaka. Ny fahendrena dia lazao hoe anabavika ianao ary ny fahafantarana dia tsy hoe sakaiza mahazatra ianao mba hiarovana anao amin'ny vehivavy jejo dia amin'ny vahin-janga izay manao teny mandrobo. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Teny fanalahidy famerimbery ny boky ny oabolana revako malala ny atao hoe didy, ny atao hoe lalàna, ny fahatsaran'ny didin'Andriamanitra, ny fahatsaran'ny lalàn'Andriamanitra. Raha toa ka mijery ny fiarahamonina isika revako malala dia atao hoe tsy handeha lavitra fa eto Madagasikara dia mahita isika ny na mahita na mandre mahatsapa ny fiboraborahan'ny fiarahamonina, ny fiparitahan'ny fiarahamonina, ny olana maro samihafa hitantsika etsy sy eroa, ny fifandonan'ny mpiarahamonina, ny ady mitranga etsy sy eroa, ny korotana hitantsika ao anatin'ny fiarahamonina ary mampametra-panontaniana ny hoe mbola misy ihany ve ny fiarahamonina. Raha ohatra ka andeha atao hoe eto an-drenivohitra ihany fotsiny aza fa tsy andeha any ambanivohitra, mbola misy ihany ve lay atao hoe tena fiarahamonina. Mampatsiaro ahy ny ataontsika hoe ny zavatra tantarain'ny Thomas Hobbes. Thomas Hobbes dia filozofa izay britanika anglisy tany amin'ny taonjato faha-enina ambin'ny folo. Dia Thomas Hobbes rehefa nijery ny fiarahamonina dia sanatria ohatran'ny zao tahatahaky ny mety ho hitantsika eto ambonin'ny tany zao fa zany hoe izao fotsiny angamba amin'ny lafiny hoe mihaja kokoa fotsiny angamba. Fa tamin'ny andron'ny Hobbes moa satria efa tao anatin'ny vanim-potoana ny vaivay nanodidina ny guerre civile ny ady an-trano tany Angletera tamin'ny andron'ny Thomas Hobbes. Nahatonga ny Thomas Hobbes namaritra tamin'ny nanoratra an'ilay boky antsoina hoe le Léviathan, boky lehibe soratan'ny Thomas Hobbes, izy io any amin'ny 1000 pejy any ho any fa misy toma efatra. Dia ny toma voalohany amin'io boky lehibe nosoratan'ny Thomas Hobbes io dia ilazany fa ny olona dia natioran'ny olona ny faharatsiana. Natonga lay fomba fiteny hoe l'homme est un loup pour l'homme. Marina fa tsy ao anatin'ny Léviathan loatra io fehezanteny io fa amin'ilay boky kely nosoratany 10 taona talohany io. Saingy mazava tsara mihitsy ny fanazavany ny olona dia zao sady tia tena, mpangalatra, mpandainga, tsy mahafantatra fa tsy ny tenany, mpamono olona, tia filana, tsy miraharaha ny hafa, tsy manaja ny hafa, tsy manaja tena, ohatran'ny alikady ny olona ohatran'ny alikady ny olona Hobbes raha manazava an'izany izy amin'ilay boky voalazantsika zao hoe le Léviathan. Ary ao anatin'izany no itenenany manao hoe raha ohatra ka avela am'izao ny olona dia mifanimby izy, mifamotika izy, mifanaikitra izy, mifandratra izy ary mety tsy de mifanalavitra amin'izany nge revako malala. Raha toa ka mijery ny fiarahamonina ankehitriny tsika, raha toa ka sendra manompo maso ianao amin'ny tribonaly dia mahita ny mpiasan'ny tribonaly, mahita ny tompony andraikitra amin'ny tribonaly, mahita karazan'olona maro samihafa izay mivezivezy, sahirana ary ahitany hoe misy karazana ady isan-karazany tsaraina amin'io tribonaly io.
izay tsy ady tseritreretinao mihitsy a hoe ady tokony isy hoe ahoana raha no asain'olona manao zavatra tahaka zany mety raha mbola sy tao am'le tribonaly anao natsiraraka le tribonaly de mety tsy mahazo an-tsaina mihitsy fa raha sendra miditra ao amin'ny tribonaly ianao ka mijanona herinandro ka manaraka ny fitsarana na manaraka ny olanao na manaraka ny zavatra hitanao de tonga de eritreritra avetsany ny bokyny Thomas Hobbes hoe l'homme est un loup pour l'homme hoe fa ahoana raha mpivady ve de misy ohatr'zao ray tapo ve de misy tonga ohatr'zao mpianaka ve de misy ohatr'zao mpiray tanindrazana ve de misy manao zao mety misy koa aza mpiray fiangonana dia tonga any lay olana ary dia marodrefy an'zany a tsy mila makany amin'ny tribonaly koa raha mbola mety ho lavidavitra zany fa raha makeo amin'ny toerana anankiray manodidina anao fotsiny ianao de ahita lay tsy fifanajana ahita ilay korotana amin'ny alina am' 12 hatramin'ny 9 alina de mbola misy mandefa zava-maneno mitabataba tsisy mibedy nefa mety misy eo amin'ny efitra ny tranony fanilo mety misy olona marary mety misy olona mpianatra manala fanadinana mety misy olona manana adem-panahy fa de maheno zava-maneno ianao hatramin'ny 12 alina be de be lay korotana etsero ndraindray ny zavatra very moa nefa tsy resahana tsony ny tsy fanajana ny fananana ny hafa efa zavatra efa nefa mandeha ho azy satria eritreretina hoe ho toy ny an'ny tena daholo ny zavatra tsy mahafantatra na ininona mihitsy afa-tsy ny an'ny tena ihany mety ho tsy mifanalavitra am'izay nitranga mihitsy tamin'ny andron'ny Thomas Hobbes zay mety mitranga ny fiainantsika ankehitriny saingy ny raharaha de zao Thomas Hobbes nanome vahaolana i Thomas Hobbes hoe zao ny vahaolana afahantsika miala amina korotana sy fitiavatena tsy fanajana ny hafa abibiana mihitsy ara zay iainantsika tahaka zao de ny fananatsika fahefana zay mafy tsara zay moa le hoe le Léviathan de karazan'lay fahefana sana karazana satria ny Léviathan de karazana biby zay hitatsika any mythologie phéniciane de hita anatin'ny baiboly keo a dia lay de noariny Thomas Hobbes amin'iny de le hoe misy fahefana zay mampatahotra ka mahatonga ny olona miala any am'lay état nature satria ny olombelona ozy dia any am'lay état nature mandeha ho azy amin'ny olombelona lay hoe état nature zany hoe miala am'lay ohatrany hoe lay mbola toetra zay tsy mieritreritra fa tsy ny tena tsy mieritreritra fa tsy ny hafa tsy mieritreritra ny hafa tsy mieritreritra fa tsy izay ho an'ny tena ihany iny lay état nature ary tokony misy kosa nefa ny fahefana izay mampanaja ny olona ny antsoina hoe pacte social zay resahany Thomas Hobbes ary eo no mampieritreritra asika rehefa ko malala amin'ny ity boky noambolana ity boky noambolana tena mampianana antsika ny lalàna mampianana antsika ny hoe lalàna zao a ny antsoina hoe fahaiza miaina zao no antsoina hoe fiarahamonina zao no antsoina hoe fitondratena mendrika mihoatra lavitra aloha zay resahany Thomas Hobbes mampalahelo moa ny mety tsy mahagaga ihany ko ndraindray zay mety mitranga amin'ny fiainantsika andavanandro a satria ohatran'ny mbola ao anatin'ny toe-tsaina état nature ve ny malagasy ny akabeazany ve mbola ao anatin'le mieritreritra hoe mbola tsy tena ao anatin'le fiarahamonina matsiaro hoe ahoana ny tena miara-miaina ahoana ny tena fiarahamonina marina satria mbola karazan-drazany hoe tsy mbola mamboly fa mbola manao cueillette mbola mandeha mbola betsaka ny fiarahamonina hoe mivelona anaty natiora tsy mamboly tsy tonga de maka fotsiny any anaty ala na manapaka hazo fotsiny de manao charbon tsy mamboly a na tahaka zany na ny fiarahamonina koa de mieritreritra hoe ohatrany hoe mbola miasa de tonga de na tsy mieritreritra hoe an'olona io fa tonga de hoe alaiky fotsiny ty a satria ilaiko mbola ao anatiny zay ataontsika hoe toetra hoe tsy zay ve malagasy mampametra-panontaniana raha ohatra ka izay dia tokony manana fanarahana mazava izay le teneniny Thomas Hobbes sy Jean-Jacques Rousseau moa ny tena nazava azy hoe tokony misy pacte social mihitsy hoe tokony misy karazanazana fiarahamonina mihitsy mba hifanaja mba
miala am'zao korotana zay hitatsika izao fa malemy le fiarahamonina tahaka zao tsika satria tsy mazava ilay pacte social lay fiarahamonina ilay fanajana lay ataotsika hoe lay fanekena afoy ny fahafahako hoe za manaiky hiala am'ty ity toetrako zay mety hoe zamy matanjaka raha tokony ho de zamy matanjaka zay tsy hoe za matanjaka de zao enao malemy dia satria matanjaka de azoko ataony maka ny zavatra eny aminao fa rehefa ohatra ka manaiky miaramonina tsika de zao ampandeferiko zay za matanjaka zay fa aleotsika ifanaja ary dia izay fahefany zay apetrakitsika na itsika no mitondra azy zay ny antsoe demokrasia na misy rafitra anankiray izay mitondra azy ohatra hoe mpanjakana tahaka zany somary voaka kely am'lay oabolantsika mba atakaratsika aminao hoe na inona de zao ilaina ny lalàna na inona de marina ny tenin'ny Martin Luther fa ny fiarahamonina tsy misy lalàna de fiarahamonina zay ny volony manjaka ao ilaina ny lalàna ilaina ny fifampitondrana ary ny baiboly de tsy mandahy mihitsy mahazava-dehibe ny lalàna sy ny fifampitondrana zay nanomezan'ny tompo ny didy folo zay nanomezan'ny tompo boky ray manontolo natao hoe boky ny lalàna satria ilaina ny fifampitondrana miala avy any am'lay olombelona mpanota natura monla zay ny Thomas Hobbes teo hoe ta nature fa raha ohatra ka ny baiboly de manao hoe tsy eta natura fotsiny io fa tena mpanota mihitsy ny olombelona anjakan'ny ota ny olombelona mpamon'olona tahaka ny kainany olombelona mpamitaka tahaka ny olona tamin'ny andronoany olombelona noho zany dia mila lalàna ny olona mila fahefana ny olona mitaiza sy manitsy azy ary zay matonga amin'ny Paoly ny tenyny Romana tonga telo ambin'ny folo manao hoe tsy hoe raha tsisy fahefana nge raha tsisy fahefana de zao potika ny fiarahamonina ary zay no mitranga am'izao andro antsika izao satria malemy ny fahefana satria tsy marina lay tsy misy fahefana ntsony satria samy manio Paoly samy manota samy tanteraka de rava tsy tanteraka de rava ilay contrat social lao Jean-Jacques Rousseau hoe mahatonga n'io contrat social io rava de zao tsy ajaina lay zavatra ny fanarahana de mahatonga korotana ary tsy mifalavitra n'zany mihitsy sika ravako malala ivenatsika lay mofonay natakaranao manao hoe hay moa zany milo lavitra zany fahazava-tsaina nentin'ireo filôzofy ny tonjato fahina ambin'ny folo Thomas Hobbes fafito ambin'ny folo John Locke fahavalo ambin'ny folo siècle de lumière Jean-Jacques Rousseau de samy nanazava manao hoe tena ilaina mihitsy le olona ny lalàna sy ny fifampitondrana ilana ny fanajana ny fahefana tsy fanafoanana ny fahafahana akory ny fisian'ny lalàna ifandaminana fa mampiariary maha olona afaka mihitsy raha fitinina eto ary avako malala de manazava amitsika endri-javatra roa mitaha am'zany ny boky noabolana de manao hoe io lalàna io hajainao io didin'Andriamanitra io hajainao io satria zao ny voalohany de zao velonao raha manajany io ny fahavelomanao de zao ao amin'ny fanajanao an'io didin'Andriamanitra io samy hafa am'izay mety onam-pianariny ro filôzofy ny taonjato fito ambin'ny folo valo ambin'ny folo zareo de milaza manao hoe le fiarahamonina de zao milamina ny fiarahamonina misy sécurité ny fiarahamonina milamina tsika mianakavy rehefa ajaina lay lalàna fa eto any boky noabolana de manao hoe ny tenanao mihitsy aloha enao mihitsy ny antsoinao hoe velona rehefa ajainao ny didin'Andriamanitra ny didin'Andriamanitra zany de mahatonga anao ho velona ny lalàna de mahatonga anao ho velona ary tsy hoe lalàna lalàna olombelona izy io fa lalàna avy amin'Andriamanitra mihitsy lalàna avy amin'Andriamanitra am'ireo filôzofy zay ndresantsika ireo moa de manao lalàna nge avy amin'ny olombelona fanarahantsika fotsiny ny olombelona lalàna fa zao rehefako malala ny lalàn'Andriamanitra io de mahatonga anao velona io fa ny faharoa zay asehony de zao manao hoe tsy hoe mahatonga anao velona ihany lalàna fa mahatonga anao koa mamelona ny hafa mahatonga anao mamelona ny hafa mahatonga anao miaro
ny ain'ny hafa, miaro ny fananany hafa, mahatonga anao miaro ny aja mamboninahitra ny hafa, ny lalàna ny didin'andriamanitra. Ravako malala ray maka nanontanian'ny mpianatra Jesosy, nanontanian'ny fariseusy mpamadalàna Jesosy, fitiany hoe Jesosy ny lalàna, inona kay ny amin'ny tiananao ny lalàna? De hoy Jesosy, tiavany namanao tahaka ny tenanao ny voalohany. Tahaka ny tenanao, zany hoe efa fantatra fa tia ny tenanao ianao, satria zay le lalàna, lay lalàna natio, lay lalàna napetrak'Andriamanitra ao anatinao de efa mandeha ho azy tia ny tenanao ianao, zay le hoe velona ianao. Fa izao tiava ny namanao, ary ny faharoa tiava ny Jehovahandriamanitra ao, zay moa ny voalohany. Tiava ny Jehovahandriamanitra ao de tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Fa eto tsika no miresaka ny boky Noabolana hoe izaho sy ny namako de zao velona amin'ny fanajako ny lalàna, ary velona amin'ny fanajako ny fitiavako ny namako. Rehefa ko malala hoy tsika manao hoe Jesosy raha nanazava ny hoe ny fitiavan'Andriamanitra voalohany, iny tsy ditsika hevitra fa ny hoe zava-dehibe mihitsy ange ao anatin'ny fiainan'ny fiarahamonina, zava-dehibe mihitsy amin'ny fiainan'ny fiangonana, zava-dehibe amin'ny fiainan'ny fianakaviana ny hoe zao misy fandaminantsika mianakavy, ary io lalàna io, io fandaminana io de zao mba hatsaitsika io, velontsika raha manaraka an'io, ary velona kosa ny namantsika raha manaraka an'ireny lalàna apetrak'Andriamanitra reny sika. Hotsika manao hoe zava-dehibe rehefa ko malala ny didin'Andriamanitra. Io sitrapon'Andriamanitra menantsika io, de sitrapon'Andriamanitra mahatonga antsika ho velona sy mahatonga antsika mamelona ny namantsika. Ny lalàn'olombelona aza izay hitatsika isan'andro eny amin'ny fiarahamonina eny de zao mahavita amin'ny apahany miaro lay fiarahamonina, maika fa ny lalàn'Andriamanitra. Lalàn'olombelona zay mitaky amintsika fanajana ny fananany namatsika, ny ain'ny namatsika, ny aja mamboninahitry ny namatsika, zay rehetra mety ho anazy, zay rehetra mety ho ijoroany dia mitaky an'izany lalàna ny fiarahamonina, maika mofa ny lalàn'Andriamanitra. De hoy eto ny boky Noabolana manao hoe tandreminao zany tandremo ho toy ny anak'Andriamaso. Rehefa malala kristianina manaja ny didin'Andriamanitra, mba hahatonga azy ho velona sy mba hahatonga azy hamelona ny hafa. Fa eo ny boky Noabolana de manazava manao hoe tena fehezo eny amin'ny ratsan-tananao izy. Zany hoe le teny hoe ratsan-tanana de zao milaza le tananao miasa, milaza hoe zavatra tsy miala eny amin'ny tananao mihitsy, amin'izay rehetra ataonao de zao tsarovy fa misy lalàna mifehinao teny lalàn'Andriamanitra. Andriamanitra tsy afangaron'ny olona, raindray ny olona mampifangarony le hoe tsika tsy ambany lalàna fa ambany fahasoavana. Marina iny driavako malala amin'ny lafiny soteriolojia, zany io amin'ny lafiny famonjena de mitombona tsara mihitsy, evakio tsara ny nanazavampoana ny teneny hoe tsika tsy ambany lalàna fa ambany fahasoavana. De tsy inona akory fa miresaka lay lafiny famonjena ny olona iny, lay famonjena ny fanahin'ny olona, fa nahoana tsy azo atao mihitsy zany hoe iza de tsy ambany lalàna ho nivon'ny fiarahamonina fa ambany fahasoavana ka dia afaka manao zay tiako atao fanohitra am'izay mihitsy. Ny kristianina ny voalohany tokony hanaja n'io lalàna velona io, hoy Paoly. Fa tsy hoe any ambany fahasoavana de mandrodana ny lalam-panjakana, na manojana ny lalam-piarahamonina, na manodrona n'izay mety ho fifampitondrantsika mianakavy. Ekena fa zava-dehibe ny hoe fahasoavana, fa iny de teny eo amin'ny lafiny soteriolojia, zany eo amin'ny lafiny lay famonjena, amin'ny lafiny lay rédemption, amin'ny lafiny lay namonjeny ny tompo antsika. Fa eo amin'ny fiarahamonina kosa isika miaina eo anivon'ny fiarahamonina de zao misy zavatra apetraka ao, misy contrat social na pacte social, hoy Jean Jacques Rousseau zay tsy maintsy mba hajaitsika, mandohetritsika, fa tsy ambany fahasoavana de tsy andohetra. Misy code de la route, tsy eo ambany fahasoavana de tsy nanaraka code de la route. Zay mahatonga ny Paoly ny teny tahotra ho an'izay tokony atahorana, aja ho an'izay tokony hatsaina, dia tena fanajana an'izany mihitsy. Fa tsy hoe ny ambany fahasoavana de mandrava izay pacte social na izay zavatra efa hifanarahantsika mianakavy zay. Rehefa ko malala tsy maintsy afehitsika zany eny amin'ny ratsan-tanantsika, hita eny amin'ny ataontsika fa olona manana lalàna isika. Ary izay mampiavaka azy de izao, ny kristianina dia olona izay
ny fehtena, tsy miandry feheziny lalàm-panjakana akory azy izy, tsy miandry fantany fa misy ny lalàm-panjakana, misy lay zavatra ifampitondrana. Io le azavainy Jean-Jacques Rousseau natao hoe res publica, tonga ny teny hoe république. Hoe mba misy zavatra efa mba iombonana fa zavatra efa ifanarahana fa mihoatra lavitra ro zany ny kristianina rehefa koa malala amin'ny fiarahamonina de zao tokony ho izy ny modely azy, satria tsy miandry an'izany lalàna zany akory ary izy fa mahafeny tenany izy. Hoy izy manao hoe ny fahendrena ty lazao hoe anabaviko ianao, ny fahafantarana ty lazao hoe sakaiza mahazatra ianao. Zany hoe izany kristianina zany de zao mahafantatra ny tokony atao, tsy miandry baikona hoe mba hajao ty zavatra ty, mba tokony ataovy ty, mba harao ty. Raha ohatra ka tsy manana zany ny kristianina de zao tena mbola ao anatin'lay toetra mahampanota azy izy, mba tsy ilazako an'lay teniny ao anatin'lay toetra tenain'ny Thomas Hobbes hoe mbola ao anatin'lay état nature izy ka dia ny baikon'ny filany sy ny toetrany sy ny ohatry zany izy. Fa raha tena mbola ao anatin'zany ny kristianina de tokony hibebaka izy. Mazava ke ny tenin'ny Paoly ny hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Ma olom-baovao antsika re afaka malala de zao isika efa nandray an' Jesosy. Io fandraisantsika an' Jesosy io ange tsy hoe zavatra amin'ny lafiny ara-panahy zay zava-dehibe ihany, fa tena amin'ny lafiny maha olona manontolo mihitsy. Ny fanoharana nataon'i Jesosy rehetra manomboka ao amin'ny tovy asa zay tadidinao tsy anjery, Samaritana tsara fanahy, Zakaiosy, Mattio mpamoretra, renretreny de mampianatra atsika fa ny kristianina de zao tena fanasan'ny fiarahamonina, fanazavan'ny fiarahamonina, olona manaja ny lalàn'Andriamanitra, manaja ny lalàn'Andriamanitra ary manaja ny ain'ny namany, manaja ny fananany namany, manaja ny fisian'ny namany. Afaka malala eto ary andeha ny tompo de miresaka kapokapobeny mihitsy izy hoe tandremo hoe ny didin'Andriamanitra, tandremo hoe hajao re ny didin'Andriamanitra, didin'Andriamanitra zay fantatrao. Ianao tsy metra-panontaniana hoe inona moa zany ry tompo ny didinao, fantatrao didy farafahakeliny ny didy folo, efa ny fitian'ny Jesosy ho anankiroa hoe fitiavana n'Andriamanitra sy fitiavana ny hafa, efa nofitian'ny Paoly, efa nofitian'ny Jaona apôstôly amin'ny Jaona voalohany toko faefatra manao hoe raha ohatra ka tian'Andriamanitra ianao de tokony ho tiany rahalahinao, ataonao ahoana ny fitiany io Andriamanitra zay tsy hita amin'ny masonao io. Raha ohatra ka ny rahalahinao nefa tsy tianao, potehanao, alainao ny fananany, anaovanao herisetra izy, vononao, etraketrahanao, sy ny sisa rehetra de mbola ilaza ihany ve ianao fa tian'Andriamanitra am'zany toetra zany. Nefa jere zay zavatra, jere ny korotana eto anivon'ny fiarahamonina, tsy hajainao izay tokony ho hajainao an'ny namanao, tsy hajainao le pacte social raha izay anao takaranao azy, lay fanarahantsika mianakavy hoe mba miara-monina eto amin'ny tinosy ty tsika, mba miara-mipetraka eto amin'ny tinosy ty tsika, mba miara-mampandroso an'ny tinosy ty tsika, de izao ny zavatra mba hoentsika mampandroso an'ny tinosy ty, zao ny zavatra mba trandrahantsika, zao ny tsy ataontsika, zao no atao. Vitatsika kristianina ve zany? Afaka malala raha tsy vitatsika zany de zao tsy mahasongona akory ny filozofiany ireo ataontsika hoe filozofy talohantsika isika maika moa fa ny sitrapon'Andriamanitra, ny fahendren'olombelona tantarain'ireo ataontsika hoe Hobbes, Rousseau, hoe reny ara tsy voasongotsika, nefa inony reny fahendren'olombelona eto amin'izao tontolo zao ihany, fa ny fahendren'Andriamanitra ataontsika ahoana no ilaza hoe mahatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra raha ny fahendren'olombelona madinika tahaka tony ary tsy vitatsika. Rehavako malala engane ho takatrao fa Andriamanitra de mitaky aminao fiainam-pahamasinana, mitaky aminao fitiavana ny hafa zay tahaka ny nataon'i Jesosy. Tsy misy mahana fitiavana lehibe noho izao tena manolotra ny aina mamonjy ny sakaizan'o Jesosy. Zany tokony mandeha ho azy ao anatintsika mihitsy ny fitiavana ny namantsika, ny fanajana ny namantsika, fanazantsika ny fiarahamonina araka ny tokony ho izy io. Zangelisy moa le afaka malala fa le fiarahamonina mihitsy no to tsy mandeha am'izay ozany tsony, tsy mandeha tsy tam'izay laony tokony andraisana azy tsony. No zany le afaka malala tsy maintsy amboarin'ny mpino io, tsy maintsy amboarin'ny kristianina io, tsy maintsy mamerina mifanaraka ny kristianina hoe ndeha itsika hanamboatra izao zavatra izao. Asa am'lafiny ahoana moa
dia io mazava-dehibe le tenenin'ny tonompokonao mbola nytony hoe tandremo anaka ny tenitro raha keto amponao ny didika ka revako malala hotsapanao a fa Andriamanitra de tianao ary ny didin'Andriamanitra tsy didy mavesatra mamono akory fa didy mahavelona ny maha-kristianina tsy zioga akory fa manafaka io baiboly io tsy zioga akory io fa io baiboly io manafaka fiainana io Andriamanitra io tsy manavesatra anao ny mamaky an'Andriamanitra fa ny mamonjy sy manafaka anao mba ho velona ianao ry havako engane ho tianao ny didin'Andriamanitra ho tianao ny sitrapon'Andriamanitra ivavakisika tompo ami'sotranao zahay noho ny amin'ny hatsaran'ny didinao ny didinao de nitondra fahavelomana mamelona ny fiarahamonina mba tsisy korontana tsisy ady fa isy fifaliana sy fandriampahalemana tompo betsaka ny karazam-pahendrena hitanay ty am'izao tontolo zao ampianarina anay amin'ny sehatra maro samihafa ny fahendren'olombelona aza moa tompo tsy vitanay ny manaja azy maika fa ny fahendrenao Andriamanitra sotra tompo fa manafatra anay ianao fa lehibe ny fahendrenao manafatra anay ianao ho fanasina sy fahazavana manafatra anay ianao ho tia ny didinao ny lalànao ny sitraponao voarakitra ao amin'ny teninao tompo raha voajanay pino ireny de miova ny fiarahamonina raha ajainay ny fitiavana ianao sy ny fitiavana ny hafa de milamina ny fiarahamonina de velona izahay velona ny fiarahamonina indrisy tompo fa tsy ajainay ny lalànao tsy ajainay ny lalàna eo anivon'ny fifampitondranay tsy ajainay ianao Andriamanitra de tsy ajainay koa ny namanay tompo am'izao taona efa nanomboka izao de mamindrafo aminay sokafo ny fonay va ao zahay hiala amin'ny fitiavatena hiala amin'ny toetra tsy mendrika ka baikoan'ny fahotana fa hoe fahazavantsany tompo atakatra ny fahafahana tsara ao amin'i Jesosy de meteza tompo hanome fahendrena ary soraty ao am-ponay ny didinao sy ny lalànao mba hasambatra anay amin'ny anaranao Jesosy amen